azo fihinam-boa miisa 20 amzato fototra no nambolen'ny ministera ny fanatanjahantena sy ny tanora io maraina io teny Carion, misy ny toeram-panofanana nasionaly ho an'ny tanora. Teny Carion misy ny toeram-panofanana nasionaly ho an'ny tanora na ny institution nationale de la jeunesse no misafidin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena anatanterahana ny fanombohana ny fambolekazo ho an'ny taona 2024. Hazo fihinam-boa 20 amzato fototra sy hazo ravaky ny tanàna no nisafidin'ny ministera ambolena tamin'ity taona ity. Zay indrindra no nanosika anay safidy ny toerana toitony ny ho an'ny fambolekazo amin'ity taona taom-pambolekazo 2024 ity satria amin'izay fikarakarana an'izay hazo namboleny zay dia fantatra fa io no tena antoka ahafahana mampitsiry indrindra fa hoe mahazo antoka fa hoe tena io le hazo nambolena fa maniry ary lehibe arak'izay nandrasana aminy ka mba hamora zay fikarakarana zay zany dia ity toeranyity ohatra no nisafidinay ary araka ny fanambarako teo mbola mety hisy fanondroany indray ao anatin'ny fotoam-pambolekazo mety ho any amin'ny ANS indray no anatotosana ny fanondroany amin'ity taona ity dia karazana hazo ohatr'izao ihany no nisafidina hazo fihinam-boa sy indrindrindra hazo entina mandravaka ny tanàna mba azahoana sady manatsara ny tontolo iainana moa zany no mahazo rivotra madio no mihinana voankazo ihany koa ny ankizy mpianatra amin'itony toerana toy. Samy nandray anjara tamin'ity fambolena ity avokoa ny mpiasa rehetra teo anivon'ny ministera sy ireo tale isa-tsokajiny. Isy ny fanaraha-maso manokana atao mba hikojakojana ireo hazo fihinam-boa ireto hoy ny tompon'andraikitra.